raha banao ny tokantrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao ny sara zovy amin'ny azana-bolana avy hatrany raha masy tanteraka ilay tangoron-drahona hitantsika amin'ny sary izay mitoetra ao antsinanany morontsiraky ny faritra Analanjorofo tombanana ivadika rivodozy izy atao anatin'ny 420 ora ho avy nazana zany tsy misy atahorana na tsy misy inona ny mety fetraka amin'ny vantana amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara satria dia tombanana mihamana lavitra ny morontsiraka izy zany rehefa miforona arahana eo ihany moa zany mety fivoaran'izay fa nazana zany ny fisiny kosa dia anisany manomevana ny talio eto amin'ny nosika mitohy hatrany ny rotsakorana amin'ny ankapobeny saika amina faritra maro eto Madagasikara aloha zany fa ny abetsahany kosa no efa ahitana fianana miandalana amin'ity an'io ty dia mbola manakery ny fampitandremana noho ny abetsahan'izay rotsakoran'izay ho an'ny faritra Analamanga Itasy Vakinankaratra sy Bongolava ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny distrikany Mandritsara sy Maivatanana ary Tsaratanana torak'izay ihany koa ny any amin'ny distrikany Miandrovazo miloko maitso izay fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izay miloko mavo kosa ho an'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana Vatovavy Fitovinany ny any amin'ny distrikany Farafangana sy Vangaindrano ary manoloan'izay rehetrarehetra izay dia entana hatrany ny ponina amin'ireo toerana voakasika zany mba anaraka ny toromarika sy ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ihany koa mba isorohana ny loza mety ho ateraka n'izany ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia misy hatrany ny orana malefaka ho an'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana zany hoe efa manomboka mialefa tsikelikely izay rotsakoran'izay ho an'ny faritra Analanjorofo ihany koa dia mety ahitana an'izay tandrifirahona vao maraina izay ho an'ny faritra Analamanga Itasy Bongolava Vakinankaratra dia mandraona ny andro izay mety ho arahina erikerika vao maraina torak'izay ny amin'ny tapany atsimo antsinanany Anosy ny ambiny dia tombanana Omaina ho an'ny rapiso tolakandro mitohy hatrany ny rotsakorana izay miendrika tandrifirahona raiky potroka izay ho ny faritra Sava ny atanin'ny faritra Sofia ny tapany avaratra amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny faritra Bongolava sy Betsiboka iray manontolo ary ny any amin'ny tanin'ny faritra Melaky sy ny tapany avaratra amin'ny faritra amin'ny Menabe ho an'ny morontsiraka Atsinanana Nosy kosa ahitana tandrifirahona malana ho an'ny faritra Atsinanana Vatovavy Fitovinany ho an'ny faritra Analamanga Itasy sy Vakinankaratra ary ny any Moromania kosa dia mandraona ny andro izay mety hisy ihany ny tandrifirahona vitsy indrindra any amin'ny takariva ny ambiny moa zany dia maina ny andro raha ny maripana vinavina ho an'izay andro ny rapitso izay ho an'ny avoatany tsy dia misy ny fivana goavana andrasana satria dia manodidina ny 420 ka hatramin'ny 720 degré celsius izay maripana izay ho an'ny morontsiraka Atsinanana Nosy ihany koa 720 ka hatramin'ny 13 degré celsius mety nahitana fiakarana izay ho an'ny faritra Nosy ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa mety ahitana hatrany amin'ny 13 degré celsius ho an'ny morontsiraky ny faritra Sofia ary mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara iny ny toetry ny androntsika ho an'ny talata kosa indray mitohy hatrany ny orana amin'ny tapakandro hariva saingy somary mikisaka andrefandrefana kokoa izay voakasika an'izay ny faritra Menabe sy ny faritra atsimo andrefana ary ny faritra Bongolava torak'izay ny ilany andrefana amin'ny faritra Vakinankaratra sy any amin'ny faritra Moromania ary Mahatsiatra ambony mitohy ihany koa ny orana tandrifirahona mety ho rakotroka faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Diana ny ambiny dia tombanana Omaina ny andro na dia somary olalovan-drahona ary ny tapakandro hariva ny maripana vao vinavina amin'izay talata izay manodidina 720 ka hatramin'ny 30 any avoatany misy fiakarana hatrany aloha zany izay ho an'ny faritra Analamanga ny morontsiraka Madagasikara kosa tsy dia misy ny fivana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay mbola mahatratra any amin'ny 13 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Nosy iny amaranantsika ny fandaharana ny andron'ny alarobia amin'ny ankapobeny dia saika miverina indray aloha ny tandrifirahona amin'ny tsitokotoko izay mety ho raikotroka amina faritra maro saika manerana ny Madagasikara akoatra ny tendrony atsimon'ny Madagasikara sy ny any amin'ny faritra Sava ary ny faritra Diana ny antony moa zany dia andrasana indray ny fandalovana rindraona ao atsimon'ny Madagasikara ao ka manomevana izay tandrifirahona mety ho arakotroka izay ny maripana vao vinavina amin'izay androny alarobia izay hatrany manodidina ny 420 ka hatramin'ny 30 degré celsius hatrany ho an'ny avoatany somary ahitana fianana kosa nefa zany maripana ambony indrindra izay indrindra ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Nosy sy ny any amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara iny amarano ny fandaharana re amin'ny ty an'io ty dia tsara ny mizara aminao ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro 420 sy 2 izay manana ny lohahevitra manao hoe lohalarana amin'ny hetsika mahakasika ny toetry ny andro dia isy ny fampiratiana na famelabalaran-kevitra isan-karazany izay ho tanterahana any amin'ny Parvis de la Hôtel de Ville
Analakely ny raika amby roapolo roa amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo marsa efatra amby roapolo sy roa arivo ho avy zao zany ho antsika mpisehatra ara-toetrandro izay maniry andray anjara amin'izany dia saina ifandray aminay mialohan'ny fahatelo amby roapolo ny volana febroary ho avy izao ka ity no fifandraisana ahafahana mifandray ao anatin'izany telefona na ny whatsapp 032 67 730 12 izay hitantsika amin'ny soratra mandady eo ambany ihany koa izay afaka atao ihany koa ny mifandray amin'ny alalan'ny mailaka niraoljao@gmail.com izay ny mety eo tamin'ny tian'io ty ary raha fisidray fotoana manaraka veloma teo